Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'izana bolana mbola nahazo vahanantrany aloha ny rivotra avy any atsimo atsinanana ho an'ny ilany atsinanana Madagascar tamin'ity an'ity fa manomboka ho an'ny rapitsy kosa indray dia mety isy ny fikorontanana any ambony Tsakamaso amin'ny abaka ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagascar no mety hitoeran'izay ka anisan'ny mamaritra ny toetry ny andro eto amin'ny nosy atao anatin'ny 3 andro avy mety hiteraka orana tandrifin-drahona zany amina faritra maro ary mety hoarahina kotroka moa indraindray ny maripana tsy dia misy ny fivanagoavana amin'ny ankapobeny raha tsy any amin'ny faraparany herinandro izay mety hisy fiakarana ny maripana ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra atsimo atsinanany nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso talata vao maraina mety hisy ny orana malefaka na miendrika tandrifin-drahona indraindray ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagascar any amin'ny faritra Vatovavy Fitofinany sy ny faritra atsimo atsinanana ary ny distrikany Taolanary no ahitana an'izay torak'izay ihany koa ny morontsiraka andrefany faritry Diana mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra avoany atsinanana ary ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana Madagascar ny ambony moa dia ny masoandro saika hipahatoerana kokoa ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrifin-drahona ho an'ny faritry Analamanga sy ny ilany atsinanana amin'ny faritry Vakinakaratra ary koa ny ilany atsinanana amin'ny faritra Morimania sy Matsiatra ambony mbola hitoy ihany koa izay ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy manomboka any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana zany ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro mety hoarahy kotroka izay orana izay ho an'ny faritra Sava, Sofia, Boeny sy Betsiboka ary ny faritry Melaky, Bongolava, Itasy ny ilany andrefany faritry Vakinakaratra ary ny atitany atsimo andrefana ary ny ilany andrefany faritry Orombe ny ambiny dia mety andraona ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny rapitso izay 5 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo ny any amin'ny faritra andrefan'ny nosy kosa indray dia manodidina ny 13 na 20 ka hatramin'ny 15 degré Celsius izany fa mety hiakatra hatrany amin'ny 17 degré Celsius kosa miditra any amin'ny atitan'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia misy hatrany ny orana tandrifin-drahona ho an'ny tapakandro ariva fa mety hoarahy kotroka hatrany zany indraindray fa ny tena voakasika an'izay moa dia ny faritry Sofia sy ny faritry Boeny, Betsiboka ny any amin'ny faritry Melaky, Bongolava sy Itasy, Vakinakaratra, Analamanga ny ilany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsinanana toy ihany koa izany ho an'ny faritra atsimo atsinanany nosy ary ny avoatany iray manontolo ny atitany faritra atsimo andrefana ihany koa dia mety ahitana izay orana tarifin-drahona izay ny ambiny dia homaina amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ho an'ny avoatany ary ny any amin'ny faritra atsinanana Madagasikara kosa 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny any amin'ny ilany andrefana moa dia 30 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay androny alarobia izay hatrany ny alakamisy mitohy hatrany ny orana ary saika mahenika amina faritra maro raha ny avinavina ny tapakandro ariva hatrany moa no iandrasana an'izay miendrika tandrifin-drahona hatrany ihany koa ny orana amin'ny ankapobeny mbola somary mitsitoko zany mety hoarahy kotroka indraindray ny faritra atsinanany nosy kosa no mety homaina amin'ny ankapobeny manomboka any amin'ny faritra Savay zany ka hatrany amin'ny faritra nosy indrindra ny morontsiraka moa ho an'ny faritra nosy izay ny maripana hoavinavina dia misy fiakarana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany satria dia mety hiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius raha ny any amin'ny faritry Vakinakaratra ny ambiny kosa indray amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 18 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny morontsiraka atsinanana ary ny faritra andrefana ihany koa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana voavinavina amin'ny androny alakamisy dia izay indray ny météo tamin'ity an'io ty ary rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.